latsinainy izay fa ny 540 isanjaton'ny vola eo anivon'ny kitapo-mbola mpanjakana dia saika anefanany karaman'ny mpiasam-panjakana avokoa. Noho izay indrindra dia miandrandra asa mivangana amin'ireo mpiasam-panjakana ireo ny vahoaka malagasy ary dia hinona ny isin'izany raha ny fanazavana azo. Raha antsika toy izao manaraka izao ny fanampanazavana izay nangonin-dravaka n'Andriamanalina eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Roa alina sirahetsy no isan'ireo mpiasam-panjakana manerana ny Madagasikara ary tafiakatra 5 alina sirahetsy izany izany raha miampy ireo zandary sy ny tafika ary ny polisy-pirenena. Ny 10 isanjaton'ny vola miditra fanjakana malagasy no lany amin'ny asa-panjakana avokoa ka ny 20 isanjato amin'izany no andaovana kirama mpiasam-panjakana raha toka ampiasaina amin'ny fampidionana ny ministera ny ambiny. Mbola maro ny lesoka hita soritra amin'ny asa-panjakana na dia hoaza ny fanavaozana ny asa-panjakana izay efa natomboka tamin'ny taona 1979 hoy ny minisitry ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy. Isany amin'izany ny fisian'ireo mpiasam-panjakana izay tsy miasa akory ny eva ministera nefa dia mandray karama ara-dalàna isam-bolana. Ambanin'izay ihany koa nefa ny fisian'ireo mpiasam-panjakana izay efa tsy eo amin'ny siotry intsony fa miasa any ivelany mbola mahazo karama ihany koa. Manga fotsiny ihany ny tsy fampin'ny fitaovana entin'ireo mpiasam-panjakana miasa eny anivon'ireny birao-mpanjakana ireny. Noho mahazava-dehibe ny firosoa Madagasikara amin'ny fanavaozana ny asa-panjakana mifandraika amin'izany dia teny filamatra no nisafiditsika hanamariana ihany izao andro izao fizotra any amin'ny asa-panjakana mahomby Madagasikara. Zany ny teny filamatra no aisika toto plasy toto koavy. Efa novelabelany mpandahateny teo alohany fizotran'ny fanavaozana ny asa-panjakana eto Madagasikara. Hita zao ny vokatra sy ny fanamby lehibe amin'izany. Avadika fomba iray entina manatsara ny asa-panjakana ireo lesoka misy eo amin'ity sehatra iray ity hoy ny filoham-pirenena Eratsonary Mampianina. Zava-dehibe ny fanavaozana ny asa-panjakana hoy ny filoha izay nametraka fa betsaka ny asa mivaingana takiny ny vahoaka malagasy amin'ny mpiasam-panjakana. Tsy raisina ho fanakana be fahatanina ho aniza na ho aniza lizy fa raisina kosa ho fanohitra mba ezahantsika ametrahana izay politika mpampandrosoana eo amin'ny asa-panjakana. Vavahako teo moa le izy hoe aza mijery loatra an'izany le hoe zao daholo tsy mety dia izay foana isan'andro no iainana fa rendritrarehetra ireny dia hoentsika hisintomana lesona natsarana izay tokony hatsaraina eo amin'ny asa-panjakana. Eo moa zany efa nivavahako teo moa zany fa efa enonareo teo misy fijery izay napetraka teo dia ny fanatsarana ny asa-panjakana ary ny fanapariana ny asa-panjakana dia anisan'ny tafiditra ao anatin'izany. Ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana tena amin'ilony ny asa-panjakana eo amin'ilay fijerevana hoe ny tena asa-panjakana mamokatra teny ilain'ny vahoaka ary manaja ny asany vahoaka ihany koa. Nampahafantariny solontenan'ny vondrona Europeanina fa misy ny tetika asa ny fanjakana ho an'ny daholobe izay natolotra hodiniana ireo firenena mpikambana eo anivon'ny vondrona Europeanina ka andrasana tsy ho ela ny valiny ka antenaina fa amin'ny taona 2023 no ampiarana azy. Ity tetika asa ity izay iverina ho vatsiany ny vondrona Europeanina vola ary miompana amin'ny fanatsarana ny aitaon'ny mpiasam-panjakana. Androany moa no nanamarina ny andro afrikanina momba ny asa-panjakana teto amin'ny Carleton Nosy akalovitra nosafidin'ny Madagasikara amin'izany hoe izotra ho any amin'ny asa-panjakana mahomby. Nisy ihany koa ny lohabary andasina tao teny amin'ny plan Anosy ka nisosokevitra evoaka amin'izany dia entina hodiniana mandritra ireo atrikasa regionaly ho tanterahana manerana n'ireo faritra 20 ahatongavana amin'ny sosokevitra entina mamolavolana ny politika fanavaozana ny asa-panjakana eto Madagasikara.